Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy atsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy atsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra izy Jesoa lay mpiandrony tsara nanolotra ny aina olo raika, ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra atsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania. Ho amarinina aho ka iseho eo agnatrehanao hiala liana hibanjigny ny voninahitrao. Faly magnano mbalatsara antsika jiaby zay magnaraka izao fandaharagna izao. Agnatiny Alahady FAHA-15 atsika dia ny Alahady tsotra mandavantaogno izegny. Ny loha-hevitra rosy ny eglizy ho antsika efa ankaiky atsika Andriamanitra. Ka intanigny araka izegny atsika tsy salasala fô eo amintsika mandrakariva Andriamanitra. Vaky teny telo no atolotry ny eglizy ho tandrignesantsika amin'ity Alahady FAHA-15 ty, agnamafisantsika ny finoagnantsika ka tsy ananantsika taotro satria ankaiky atsika mandrakariva Andriamanitra. Ko amin'izao ary intanigny atsika iaraka itandregny ny tenin'Andriamanitra. Vaky teny masina voalohany boky Deutéronome toko fahatelopolo. Ny teny tamin'ny vahoaka Israely i Moizy nagnano hoe: mienoan'ny feon'ny Tompo Andriamanitrao ianao ka mitandrema ny didy amandalagna voasoratra amin'ity boky ny lalagna ity. Miverena amin'ny Tompo Andriamanitrao amin'ny fonao manontolo sy amin'ny fagnahinao manontolo. Izao didy andidiako anao izao tsy dia hoe ambony ho anao na ivelany takatrao. Tsy agny an-dangitry izy ka isy anaovanao hoe iza no hiakatra agny an-dangitry aka izegny ho antsika sy ampafantatra izegny atsika mba agnarantsika azy. Tsy agny andafiny ranomasiny izegny ke isy agnanaovanao hoe iza no hiampitany ranomasiny hangala izegny ho antsika sy ampafantatra izegny atsika mba agnarantsika azy. Fô eo ankaikinao indrindra ny teny dia eo ambavanao sy ao amponao mba agnarahanao azy. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isorana ny Andriamanitra. Fa ny Tompo mihaino ny mahantra.
Ny ory mahita ka mifaly, veloma ny aina ry mpitady an'Andriamanitra. Fa ny tompo mihaino ny mahantra, ny babo tsy hainy hamavoina. Hidera azy anie ny tany sy ny lanitra, ny ranomasina sy izay mielotrelotra ao. Fa Andriamanitra hamonjy an'i Siona sy hanangana ny tanànan Joda, ka hisimponina indray ao, izay hivolo tompony tokoa. Ny taranaky ny mpanompony no handova, izay tiany anarany no honina ao. Salamo FAHA-15. Vakiteny masina faharoe, taratasiny masina Paoly apôstôly ho an'ny kristianina tany Kolosy toko voalohany. Ry kristianina havana, i Kristy Jesosy no endrik'ilay Andriamanitra tsy hita. Izy no teraka talohan'izao voary rehetra izao, tao aminy no nahariana ny zavatra rehetra any an-danitra sy ny ety an-tany, dia ny hita sy ny tsy hita, na fiandrianana, na fanjakana, na fiamboniana, na fahefagna. Taminy sy ho azy no nahariana ny zavatra rehetra. Izy no talohan'ny zavatra rehetra, ary ao aminy no aretany zavatra rehetra. Izy no lohan'ny tegna, zegny hoe ny eglizy. Izy no voalohany, dia ny voalohany teraka tamin'ny maty, mba ho loha amin'ny zavatra rehetra izy, satria ao aminy no sitraky ny ray itoerany afenoana rehetra, ary tamin'ny alalany no tiany ampiavanana ny zavatra rehetra aminy indray. Rehefa nampiavana tamin'ny ray teo amin'ny azo fijaliana, dia tamin'ny tenany, na ny ety an-tany na ny any an-danitra. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra. Raha misy ty ahy, dia hitandriny ny teniko izy, ka ho tiany raiko, ary anko ao aminy zahay ka onina ao aminy. Alleluia. Evanjely masiny nosoratan'ny masindahy Luka toko 10. Tamin'ny izegny andro zegny nisy mpampiana dalagna anankiray nitsangana hangala fagnahy an'i Jesosy ka nagnano hoe, Tompo, inona no ataoko mba azahoako ny fiainana mandrakizay? Dia ho Jesosy taminany, ino moa ny voasoratra ao amin'ny lalagna, ary akory ny famakianao azy? Ary namaly izy kay nagnano hoe, tiavo ny Tompo Andriamanitra ao amin'ny fonao manontolo, sy amin'ny fagnahinao manontolo, sy ny herinao manontolo, ary ny saigninao manontolo, ary ny namanao tahaka ny tenanao. Dia ho Jesosy taminy, marigny ny navalinao, magnanaova izay dia ho velogna anao. Fô nitady agnamarintena raha lehilahy kay nagnano tamin'i Jesosy hoe, iza aro ny namako? Ary ho Jesosy taminy, nisy lehilahy anankiray nidigny avy tany Jerosalema ho any Jeriko, azony jolay kay nendahiny ny lambany, nokapokapohiny ny tegnany, ary seka maty avonambelany. Dia nisy kosa mpisorogna anankiray nidigny tany amin'izegny lalagna zegny, ka nahita azy nefa nandalo ihany. Karaha zegny koa ity levita araiky izay tonga teo, nahita azy nefa nandalo ihany. Fô nisy ndraiky samaritany araiky ny vahiny tonga teo aminy, ka nangoraka noho nahita azy. Nagnatogno azy izy, dia nameny ny feriny, ary nagnisy diloilo sy divay azy. Vao nampitainginy azy ny soavaliny sy nitondra izy tany an-tragnom-bahiny, ka nitsabo azy. Noho ny ampitso, dia nangala denie aroa izy, ka namieny ny tompo-tragno, ary nataony hoe, tsaboy izy, ary na ohatrino laninao mihoatra noho iregny, dia ho faiko izy koa fa mipody avy agny zaho.
azo avy amin'izy telo lahy no ataonao hoe naman'ilay azony jiolahy dia ho ilay mpampianadalagna ilay niantra azy ho Jesosy taminy mandehana ary kay magnanaova karaha izeny koa izany ary ny tenin'ny tompo derany eo anao ry Kristy. Re kristianina havana amin'izao alahady 15 mandavataona zany hoe eo anivony dia sady ady ivelomasika ny finoana isika zany hoe lay teny averimberisika matetika hoe ny finoana dia sy tany malemy anorena mpangady fa tany lonaka iaisan'ny fahasoavan'Andriamanitra ka mamokatra ho ansika sy ho an'ireo manodidina antsika ka mahatonga asika ho fanasina mahatonga asika ho fahazavana ka izay no antony ny hoe fahaizana mampitrotra ny finoana sy ny fiainana andavanandro zany hoe ao anatiny izao alahady 15 mandavataona zao dia miditra amin'ny tapany faharoa amin'ny fandaliana-pinoana isika zany hoe raha mijery sara manko isika dia 30 andro alahady 30 eo mandavataona no andalianasika ny finoana ka sy mahagaga ry kristianina havana raha amin'izao alahady ivony zany fandaliana-pinoana ivelomasika an'izay finoana izay raha ny votoato ny fiainana ny fahaizasika mampitrotra ny finoana sy ny fiainana izay ny votoatony ny fahampianarana anio izany hoe sy lavitra Andriamanitra fa io akaikisika io satria ny eo akaikisika dia mitovy endrika amin'Andriamanitra ka ny didy mpitiavana fototra ivelomasika ny maha zanak'Andriamanitra sika itovizasika endrika amin'Andriamanitra izay no votom-pampianarana androany araky ny fantatra sika araky ny voalazan'ny masonday Paoly mandalo ny zava-drehetra mandalo ny finoana mandalo ny fanantenana fa ny fitiavana kosa mitoetra ka ny votom-pampianarana androany araka izay voalaza zay dia ny fitiavana ary sy mahagaga raha tonga ty mpanoradalàna ty mpampianadalàna zay nanatona an' Jesosy ka nanontany azy hoe inona no ataoko azahoako ny fiainana mandrakizay amin'ny evanjely hafa moa dia lazaina fandrindra ao Marka dia lazaina fa tanora zany hoe ny tanora feno fanantenana zay no mahatonga asika hoe ny tanora eto anivon'ny diosesika missionnaire ny fanantenana zany hoe mbola mikasaka hoe ahoana no ho avy ka eno sika ary amin'ny evanjely teo ary ho asika tanora ary sy ho an'ny tanora ihany fa ho asika rehetrarehetra ny any tokoa no avo i Jesosy fa sy maraina zany hoe arakaraky ny andrafetasika ny fiainasika ny any ty no ho avysika raha sara rafitra izao fiainasika izao dia ho sara ny ho avysika ary sapan'ilay mpampianadalàna zay ary fantatry ny Jesosy fa sy hoe tahaka n'ireo tonga manontany azy tahaka ny anao zay aminganana azy amitapitahana azy enosika ireo fariziana enosika ireo sadoseana enosika na de mpampianadalàna aza mametraka fanontaniana de izay no mahatonga an' Jesosy miditra lalindalina koa amin'ity mpampianadalàna ity ka nanontaniany Jesosy izy hoe inona no voasoratra ao amin'ny lalàna zany hoe ny lalàna dia manabe asika io sy hoe disiplinina fosiny
fa manabe asika, manoro lalana asika ka afatarasika hoe aiza ny alea, ary zay no sara mba ho tandalana ny firenena fa raha sisy lalàna ary lalàna ho tanteraina ary ivelomana fa sy lalàna antaratasy fotsiny dia izay no navalin'ilay mpampianadalàna fa sy maintsy mitia n'Andriamanitra amin'ny fo manontolo, amin'ny hery manontolo, amin'ny saina manontolo ary ho tia namana tahaka ny tenanao. Dia navalin' Jesosy ary fa tena marina ny izay kanefa ilay mpampianadalàna te hafantatra hoe ny momba an'Andriamanitra lavitra fa satria ny fitiavana an'Andriamanitra dia mitovy amin'ny fitiavana namana ka raha tia namana anao zany dia ao amin'Andriamanitra tokoa. Dia nanontany izy hoe iza ary no namako. Amin'ny teny fransay moa dia iza no akaikiko ary zay no namana tokoa zay akaiky. Qui est mon prochain zany hoe izay akaikinao, ka izay akaikinao zay no nanontaniany fa tsy hitasika ary fa araky nio Jesosy, azony Jesosy natao no manao fampianarana fandalinana na mpianatra ny mpampianadalàna ty fa fantatra ny Jesosy fa sy ho an'ny mpampianadalàna fotsiny ny fampianarana ataony fa ho asika ihany koa. Ka nanao an'io fanoharana lehibe izay fantatra sika io tokoa dia ny fanoharana mikasika an'ilay Samaritanina sara fanahy. Fantatra sika fa araky ny voalazan'io fanoharana io dia nisy lehilahy anankiray nidina avy tany Jerosalema ho an'ny Jeriko ka voakapoka izy ary naratra. Dia azo lazaina fa isika olombelona io zany hoe avy amin'ny tanàna masina ka eto anivon'izao tontolo zao sika dia maro ny zavatra mikapoka sika. Dia endrisika teo fa nisy nandalo, nisy ny mpisorona, nisy ny ireo zay azo lazaina fa mpanorona-dalàna ihany koa ary nisy ireo nandalo kanefa sy nijery azy. Teo ihany koa ny levita zany hoe mpisorona, teo ihany koa ireo zay mahafantatra tsara ny lalàna kanefa sy nisy nijery azy. Fa ity Samaritanina, ny dikany hoe Samaritanina dia olona sy nifankahazo tamin'ny jody kanefa ny jody no naratra. Dia ensika fa io Samaritanina io dia nangoraka ary dia izay tokoa izao taona masina ny famindrapo izao ary io fanoharana io dia mampibaribary an'Andriamanitra ray be fitiavana be famindrapo ary Kristy io Samaritanina sara fanahy io ary dia nandray azy sy ny kolokolo azy ary dia izay ny tena fitiavana ary raha manontanytsika sy sentosento ny fitiavana. Iza no namako ilay mpanoradalàna enosika teo ary fa fiainana, fikarakarana, fangorahana, fidirana, fananana fotoana sy hoe andalo fosiny amin'izao fa miditra ny sehatra mikarakara sy izay ny mahatonga sika milaza hoe talona ka iasan'ny fahasoavan'Andriamanitra sika ary dia sika no miasa mikarakara ireo akaiky asika ny namantsika zany hoe manompo ary zay ny fivavahasika ho isika lay Andriamanitsika no mikarakara manompo asika ary noho izay koa isika dia manompo ny hafa ary manana disponibilité ary manana an'izay fahavononana ikarakara izay. Ary dia izay tokoa no mba anisan'ny nanahitra koa teo am-pamakina an'ity evanjely ty dia rehefa noentiny tany an-trano mbahiny izy dia nilaza tamin'ilay tompo-trano saboy izy ary na ohatrinona laninao mihoatra noho ireny dia onerako rehefa miverinao. Azo lazaina izany fa isika io tranom-bahiny io ny eglizy izay endriky ny famindrapon'Andriamanitra
tolotra ny Jesoa amintsika ireo namasika isika ny eglizy kely fianakaviana ao an-trano ao no tranom-bahiny ary dia izay lazainy Jesoa zay hoe karakarao izy de zay koa no baiko azosika ry kristianina havana sy baiko mamoritra izay fa ivelomana ny finoana zay matetika mako rehefa miteny hoe baiko dia zavatra mamoritra izay no filazana ny tena izy zany hoe ny maha izy isika dia natolotra ny Jesoa amintsika ny fikarakarana anireo zay mila fanampiana rehetra zany hoe zay akaiky isika rehetrarehetra manomboka ao amin'ny eglizy kely ao amin'ny eglizy fiombonana dia isika no asaina mikarakaran'izay ary dia sy mijery na ohatrina zany hoe sy voafehitra n'izay fitiavana izay ary fantatra sika fa izay tokoa nolazainy Jesoa raha mikarakara an'ireny dia mahazo zato eny ary mihoatra noho ny eritreretisika azy ary izay tokoa nitadiavin'ny Jesoa zany dia isika afoy sy misaraka zany ny disponibilité ny fanompoana sy ny renoncement miala amin'ny avinavina miala amin'ny fitiavatena miala amin'ny fialonana ireny no rindrina mahatonga an'ireny fisarasarana ka mahatonga an'ireny korontana eto amintsika ka izay indrindra ry kristianina havana aoka isika amin'izao ezaka ataosika amin'izao taona masina ny famindrapo izao ary indrindra amin'izay dia sy ady irososika lalindalina koa amin'ny fampitrahofana ny finoana sy ny fiainana andavanandro dia horaisika antanana fa indrindra ireo zay akeksika fa indrindra zay ao anatin'ny fahoriana ka ikarakara azy isika ary mivelona ny finoana isika tahaka n'ireo voalazany bokin'ny Deuteronome raha nampianatra ny vahoakany Andriamanitra ary dia izay ihany koa no antrateriny i masindapoly ho an'ny kristianina tany Kolosy ary raha mibanjina an'ny Kristy isika dia mibanjina an'ireo manodidina ansika ary Kristy efa teo taolohany izao rehetra zao ary tamin'ny alalany sy tao aminy no arinany zavatra rehetra ka mahatoky sika na de eo aza ny fahasarotany zay hoe fikarakarana sy ny fikolokoloana ny eo akeksika zay ka ialasika amin'ny toetra mamoritra asika manimba ny fiainansika dia ny fitiavatena dia amin'izay mahatoky sika fa i Kristy no nandresan'izao rehetra izao ka eo anivosika mandrakariva izy hoy masindapoly ka afahasika manatanteraka an'izay afatra sy baiko ny Kristy zay ary zay no maha kristianina isika ry Jesoa tompo mitodika aminao tokoa zay amin'izao alahady izao eto anivonay tokoa ianao ary dia akaiky anay satria endrikao endriky ny mahazanak'Andriamanitra anay ireo manodidina anay kampio ary zahay ho samaritanina sara fanay ijery sy karakara ireo manodidina anay zay eo anilany nay mandrakariva ary hovonina amonzy an'izay rehetra zay mila fanampiana mila fanompona avy aminay ka asapa ireo fa sy lavitra Andriamanitra fa akaiky azy ireo tokoa aoko tanteraka zany amin'ny anarany ray sy ny zanaka sy ny fanahy masina amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy ho atsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no tany ketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra
teia miaraka mitsika no itoatsika sandivaky sy asatsika miaraka aminy fa olo raika tokoatranitsika ao aminy fianakaviana iray ao aminy sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ran'olotra ny ainy olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra atsika mahasapan'izay olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray olo araiky ao amin'ny Kristy fandaram-pampianarana iarano amin'ny son excellence monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fahia